mahafinaritra foana tafaraka aminao indray amin'izao fandarana izao. Ankehitriny dia tonga amin'ny andro manaraka indray isika, kanefa mialoha izay toy ny mahazatra andeha isika hivavaka hatrany. Tompo Andriamanitra, mankasitraka anao indray noho ny amin'izao fotoana izay nomenao anay izao. Ankehitriny indray ihany teninao izahay, vaoaka ny ianao hanendro ny fonina tsirairay avy hikasika ny fonay handrotsaka ny fanahinao masina aminay, ka mba ho toa any am-ponay anie ny teninao. Izany no risika angatahako amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mbola manohitrany isika ny eo amin'ilay lohahevitra ny amin'ny fomba mivavaka satria tena zava-dehibe io. Da tsika zany teto vahay ny mivavaka izany dia miaino ny feon'ny Kristy, mila fifandraisana amin'ny Kristy, mila fifantohana. Raha vao tsy misy fifantohana dia tsy misy zavatra ho tafapaka, tsy tena latsapaka lalina any anaty anjaina zay mampatonga ny hoe tena nidirantsika lalina mahakasika an'ity fomba vavaka ity. Izao no
ambaran'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7. Tesaloniana voalohany toko 5:7. Mivavaka aza mitsahatra. Mivavaka aza mitsahatra. Raha le fahazarana iainana zany de izao ny atao hoe mivavaka de manakipy maso na mandoalika. Ka raha miteny zany ny teny hoe mivavaka aza mitsahatra de ikipy foana ve zany? Nandoalika foana ve zany? Mila mazava ny ambalan'ny soratra masina. De mbola malamafy ny ao amin'ny Efesiana toko 4:7. Efesiana toko 4:7. Mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy. Mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy. Ny teny hoe mandrakariva zany de tsy miatra. Reo teny anankiroa reo zany de miresaka mazava fa ao an-tsaina. Ara-tsaina zany ny mivavaka fa tsy ara-pomba. Ilay fifandraisana efetentsika teto zany fa mifandray mivantana amin'ny olombelo ao amin'ny saina. Ilay fifandraisanao amin'ny Kristy sy tapaka no tiana resana fa tsy ilay fombafomba fotsiny hoe mandoalika, mikipy, miteny. Mila miaino ny feon'i Kristy. Nisy tadalana izay niarahana moa izay mahazara de misy aloha tadalana 10 andro ka ny tamin'ity volana Janoary 2024 ity de tena manamafy ny amin'izany hoe ny mivavaka dia mifantoka amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Mifandray tsy tapaka amin'ilay loharano hery sy ny fahendrena rehetra na aiza misy anao na inona ataonao. Ny any fiarovana amin'ny ratsy dia ny fitoeran'i Kristy ao am-po. Raha tsy manana fifaraisana velona amin'Andriamanitra isika dia tsy ho afaka na oviana anohitra ilay ratsy. Zay zany no ambaran'ny boky ilay fitiavana mandresy. I Satana dia tsy taitra amin'ny fandehanantsika any am-piangonana na ny fahafantarantsika ny fotom-ponona na ny fotom-pampianarana na ny fahazarantsika mihinana sakafo mahasalama. Ny tena mampatahotra azy dia ny vavaka ataotsika. Amin'ny fandrenesana vavaka amin'ny kafanam-po sy amin'ny kitsim-po dia mangovitra Satana sy ny miaramilany rehetra. Averiko izay teny izay. Amin'ny fandrenesana vavaka amin'ny kafanam-po sy amin'ny kitsim-po dia mangovitra Satana sy ny miaramilany rehetra. Tsy ny vavaka mahazatra na vokatry ny toe-javatra sarotra no resahana fa ny fiazonana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Averiko ny mandeha. Tsy ny vavaka mahazatra na vokatry ny toe-javatra sarotra no resahana fa ny fiazonana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ny saitsika sy ny eritseritsika dia tokony fantoka mafy aminy ka hanao vavaka amin'ny kitsim-po sy amin'ny kafanam-po isika. Ilaina ny vavaka amin'ny kitsim-po kokoa, amin'ny kafanam-po kokoa, feno fitalahoana toy ny efa hofaty. Ny vavaka dia tokony ho fomba fiainana fa tsy fahazaranjarana na hetsika fotsiny ihany. Ny vavaka no hain'ny fanahy. Izany no tsy ambaratelon'ny hery ara-panahy. Izay manao tsinotsinona ny vavaka na manao antsirambina ny fampiasana na fampiarana ny vavaka na ny fanaovana vavaka amin'ny fomba tsy misy dikany dia manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Na dia ao anatin'ny fotoana natokana ivavahana azy dia maro no tsy mandray fitahiana avy amin'ny firaisana marina amin'Andriamanitra. Maika loatra izy ireo
miazakazaka hiditra eo amin'ny fanatrian'i Kristy be fitiavana, mety miato-kely ihany ao anatin'ilay fotoana masina, saingy tsy mahandro toro-hevitra, tsy manam-potoana hitoerana eo amin'ilay mpampianatra avy any an-danitra izy ireo, ary dia miverina amin'ny asany sady mivesatra ny entany eny any. Ny vavaka no hainy fanahy. Io ny tsy ambaratelon'ny ery ara-panahy. Ny vavaka dia mampiray ny fo sy fanahy avy hatrany amin'ilay loharanon'ny fiainana. Izay manao tsinotsinona, ny vavaka dia manao antsirambina ny fampiasana na fampiarana ny vavaka, na ny fanaovana vavaka amin'ny fomba tsy misy dia manapaka fifandraisana amin'Andriamanitra. Naverimberina izay. Ity tontolo ity mantsy dia misy zavatra verimberina ao an-tsaina. Fa ho an'ny kristianina tsy misy zavatra verimberina fa miova foana. Ary izay indrindra raha mahatsikaritra ianao, misy zavatra verimberina foana. Aza gaga ianao raha toa misy an'ilay fiverimberana. Satria misy zavatra mila apetraka, mila verimberina ao an-tsaina mba hialany ny famerimberenany ity tontolo ity ny zavatra zay mantsy mahatonga hoe tsy misy fiovana eo amin'ny fiainana kristiana, satria ny zavatra verimberina ity tontolo ity ny mameno saina. Fa amin'ity 7 andro ity dia misy zavatra verimberina ao an-tsainao, mba hiraikitra ao an-tsainao ka tonga anao anana fomba fiainana miova, isy fanavaozana eo amin'ny fomba vavaka, indrindrandrindra eo amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Ny mivavaka izany araka ny fanambarana dia hoe miaino ny feon'i Kristy. Efa fantany mombanao, efa fantany ny ilainao, fa matoky azy. Manana fotoana manokana anaovanao ny fifandraisana amin'ny Kristy. Tonga amin'ny fotoana indray zany iarana aminao anatanterahana ny fisaintsainany kaorinany fekira izay alefa dia hiditra amin'izay amin'ny fisaintsainany zay. Tahaka nefa anazarana anao eto zany dia amin'ny alalan'ny famalinao ny fanontaniana izay apetraka ao an-tsainao, ary mety hisy fifanankalozan-kevitra, fa izao aoka tsy hiala amin'ny taritarana izay omena. Aoka hifantoka eo mba tonga ny fivana izy. Manao ahoana ara ny fomba fivavakao? Anjaranao mamaly an'izay ao an-tsainao. Manao ahoana ny fomba fivavakao? Ny faharoa, inona ny tsapanao rehefa mivavaka ianao? Inona ny tsapanao rehefa mivavaka ianao? Ary ny fahatelo dia hoe ahoana ny atsapahanao valim-bavaka? Ahoana ny atsapahanao valim-bavaka? Rehefa eritreretinao lalitra, rehefa saintsainao lalitra, dia mazava ao an-tsainao ary ho hitanao hoe izao ny tokony atao. Ary izay mahatonga hoe inona ary no tokony atao? Ny heviny tokony atao zany dia izao: ny zavatra mazava tsara ho an-tsaina dia hitarika firaisen-dahatra ary andray fanapahan-kevitra anatanteraka an'izay zavatra tsapanao zay. Anova ny fiainanao ny dingana rehetra izay atao. Aoka hitojo ianao aza kivikivy, dia aoka tsy ho tapaka. Fa izay ny fitaka ataon'ny Timothée ataony tapahany, dia amin'izay very daholo ny tany aloha rehetra tany. Aoka tsy ho tapaka hitody ary aoka hanana fikirizana fa hitondra soa anao ny dingana izay iarahanao. Manasanao hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Ampianaro mba hihaino ny feonao zahay ry ilaina ny lala sy ny tany tongoto mba ny mpanjaka mifanjary rehetra. Ampianaro mba hifantoka aminao ka ny fahazavantsaina avy amin'ny fanainao masina zaho sainay fa ny amin'ny fatrany sitraponao ara-painakironay izany, ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay any
nydingana rehetra izay ho arahany tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka.